Atsevina trano fa hototsaina ny fahafito amby roapolo ny volana novambra ho avy izao ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina manerana ny Madagasikara. Isy ny fifidianana roa amin'ny fotoana io. Mifanamena kosa ny andraikitra sy ny adidin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina raha ny fanazavana izay noentsiny miary Elza Pahalalana eo anivon'ny Observatoire Safidy. Mifameno ny asan'ny ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ary tsy afa-misaraka araka ny nambarany Pahalalana miary Elza. Nambarany fa fahefana paratanteraka eo anivon'ny komina ny ben'ny tanàna raha toa ka fahefana mpanapa-kevitra ny mpanolontsaina ny tanàna. Tsisy ben'ny tanàna afaka manapa-kevitra irery amin'ny fitantanana komina fa mila trany ny hevitry ny mpanolontsaina ny tanàna. Ny andraikitra ny ben'ny tanàna raha hoe ao anivon'ny komina dia izy no atao hoe mpanatanteraka. Dia ny asany amin'izay mampanatanteraka an'izay voalohany indrindra izy no solitena ny ao komina. Dia faharoa manaraka izay amin'ny mampanatanteraka azy ihany koa dia izy no manatanteraka ny teti-bolan'ny komina. Dia izy ihany koa no tompon'andraikitra amin'ny resaka fandrindrana na eo amin'ny resaka fanatanterana ny resaka fandaharasa komina. Dia raha amin'ny resaka filaminana sy fandriam-pahalemana koa dia ny ben'ny tanàna no miantoka n'izany resaka filaminam-bahoaka izany. Ary eo amin'ny resaka didy amin'ny mampitsipika amin'ny ben'ny tanàna anazy dia izy no manana fahefana hanao izany didy izany. Izany hoe na izy na eo amin'ny resaka filaminam-bahoaka io na fanajariana tany dia afaka izy irery ihany no manana fahefana mamoaka ny resaka didy amin'ny mampitsipika. Eo amin'ny resaka mpanolontsaina hoe ino andraikitra mpanolontsaina izay ny hoe mampanolontsaina azy dia voalohany indrindra aloha izy manapa-kevitra dia manome lalana. Dia amin'ny resaka fanapahan-kevitra eo amin'ny resaka ohatra hoe teti-bola zao dia izy mamaritra teti-bola isan-taona momba ny fampiasam-bola amin'ny komina. Dia faharoa amin'izay izy koa no manaramaso ny asan'ny fahefana mpanatanteraka izany hoe manaramaso ny asan'ny ben'ny tanàna izany. Dia ny fahatelo farany manapa-kevitra anazy mpanapa-kevitra anazy dia izy no mamaritra ireo hetra sy haba izay takiana amin'ny vatana izay mirotsaka ao amin'ny teti-bolan'ny komina mazava ho azy. Dia ny asan'ny faharoa koa ny mpanolontsaina dia manome lalana. Izany hoe amin'ny resaka ohatra hoe famoronana sampandra-panjakana ohatra hoe EPP, CEG, izy no manome lalana ireo. Dia manome lalana ihany koa izy amin'ny resaka fifidianana na ohatra hoe fivarotana na ohatra hoe fampanofanana fananan'ny komina. Izy ny mpanolontsaina no manome lalana izany. Raha nambarany teo anivon'ny Vomiera Mahalotena amin'ny sanan'ny fifidianana ny 17 novambra ho avy izao dia fifidianana roa no tontosaina manerana ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara dia ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina amin'ireo komina manerana ny nosy. Amin'ireo komina 570 sy 810 manerana ny Madagasikara tsy isy ny fifidianana mpanolontsaina ny tanàna amina komina Valy dia Ampahabe, Amparitsookatra, Atsangasanga, Ambody Fasika 2, Ambody Binoka, Andonabe Sud, Lohavanana ary Sahakeva noho ny tsy fisiana lisitra kandida nirotsaka ho mpanolontsaina ny tanàna.